Faly miarahaba sika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny Malagasy ny tenako. Androany isika de niresezindray ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao moa. Toy ny mahazatra trany dia ny famitenam-baovao no taterina amintsika eto amin'ny Malagasy. Ka noho izany dia ireto teboka manaraka reto no lazaina ambagvagony amintsika amin'ity vidéo ity. Nanao farambarana ndramatoa Marc RAVALOMANANA fa tsy maintsy tohizana ny tolona ho izy hatrany ary efa eo am-panomanana ny paikady hanohizana izany tolona izany izy ireo amin'izao fotoana izao. Araky ny filan-kevitry ministra tamin'ny 17 Janoary dia naverina amin'ny toerany raha makahery ary gouverneur telo hafa no nesorana. Eo amin'ny lafiny ara-tsosialy indray dia niakatra izay tena niakatra lafo dia lafo ny vidim-bary any Diego iny amin'izao fotoana izao. Mbola ao anatin'ny raharaha politika indray dia amin'ny 20 Febroary vao miakatra fitsarana i mbola rajoana ary nahazo MD vaovao izy amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana indray dia nahomby ny asa fampandrintany izay natao tao antsiraraka haratsindalana sy ny rotsakorana indray dia mitaraina ny vahoaka izay mandalo niny RN30D izay mampitoy ny Befandrina Nord sy ny Antsuhiny amin'izao fotoana izao. Ary ny ambaraparanantsika azy dia ny vaovao malaza ny ivelany ihany any Comore dia voka-pifidianana izay tsy ankasitrahan'ny vahoaka ka raikitra ny fifandonana eo amin'ny vahoaka sy ireo mpitandro filaminana. Fa any Senegal kosa dia nanary ny zom-pirenena izay mahafrantsay azy i Karim Wade mba ahafahany mirotsaka ho fidina ho filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Fa milohan'izay dia azo dininy manao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravana ny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo. Azo diny ihany koa milike ny vidéontsika ary azo diny toraka izany hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy eto Malagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampelely isika fa vetrany tonga de vavany ndao ary. Araky ny fantatra any Senegal dia hirotsaka ho fidina ho filoham-pirenena ao Senegal i Karim Wade amin'ny fidianana kasainy izy ireo hatao amin'ity taona ity. Mba hifanaraka amin'ny lalam-panorenana ao Senegal dia nisafidy ny anaran'ny zom-pirenena mahafrantsay azy ny kandida ho filoham-pirenena Karim Wade mba ahafahany mirotsaka ary mba tsy hisiny olana eo amin'ny lafiny lalam-panorenana mba tsy hisiny fanitsakitsahana an'izay lalam-panorenana senegalais izay ka izay no antony nahatonga azy nisafidy ny hanariny zo mahafrantsay azy izay. Mbola nivelany hatrany any Comore no resaka eto nanatanteraka ny fietsika ireo vahoaka izay tsy nanaiky ny fandresen'ny filoha komorianina teo aloha Azali Ousmani tamin'ny fifidianana voalohany tamin'ny larobia 17 Janoary lasa teo. Voalazan'ireo mpanao fihetsiketsehana fa tao anatin'ny hosoka no nahalany azy. Araka izany ara dia raikitra ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo manohitra ny voka-pidianana ity. Nikatona avokoa ny fivarotana nandritra ny tontolo andro tao Moroni. Nisy ny fanakanan-dalana nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana nandritra ny izany rehetra izany. Araka izany ara dia mihamafana ny toedra raha any an-toerana amin'izao fotoana izao ka voatery nametraka couvre-feu ny mpitandro filaminana any Comore. Etsankilany tsy hanaiky hatramin'ny farany ireo mitaky voka-pifidianana madio sy ekeny rehetra. Ka noho izany ara dia endrasantsika ara ny mety ho vokatra izay fihetsiketsehana ataon'ireo voakany Comore amin'izao fotoana izao. Raha izay ny mahakasika vaovao malaza ny ivelany dia andao arantsika itodo eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao dia raha mahita fa tsy mitsahatra mivoatra ny toedra raha politika. Ka noho izany dia araky ny filan-kevitry ny ministra izay natao tamin'ny larobia 17 Janoary dia voatendry indray hitantana ny faritra Nalamanga andriamatoa Rasoamaromaka ary Lalaina. Izy moa dia nametra-pialana tsy ho gouverneur rehefa nanapa-kevitra ny hanao fampilezan-kevitra nampandaniana any filoha any Rajoelina ny volana Oktobra 2024. Gouverneur telo kosa no voatsoaka rehefa nifoanana ireo filan-kevitry ny ministra ny didim-panjakana manendrana ireo gouverneur ny faritra telo ireo izany hoe faritra Analanjirofo Dr Andriamanantena Marcelin, faritry ny Melaky Ratsitoharana Patrick ary ny faritra Antsimotsinanana Dr Mahafaky Justin. Mbola ao anatin'izay raha politika zay hatrany dia fantatra fa nahazo MD vaovao indray imbola Rajoana. Niakatra fampanaovana taonosy tamin'ny alakamisy 17 Janoary maraina imbola Rajoana nolazaina fa nitsoaka ny fonja ity farany ny volana Aogositra 2024 no antony antsoana azy. Raha nambaran'ny mpisolivava nefa dia ara-dalàna ny fangatahana ny voahan'ny fonja amonjy ny raha rahampianakaviana. Nivoaka ny didy fa MD imbola Rajoana ary amin'ny 20 Febroary no hiakatra fitsarana ny tenany. Marihina fa ny 17 Febroary ho avy izao no tokony nivoaka ny fonja izy satria tapitra amin'io daty io ny taonany saziany. Ka dia andrasantsika eto ara nytohin'izay raha mbola Rajoana izay. Mbola ao anatin'izay raha politika izay hatrany dia namaly fanontaniana ny kitikany maro ny filoham-pirenena teo aloha andriamatoa Marc RAVALOMANANA momba ny position n'ireo mpanohitra amin'izao fotoana izao. Toy ny manangana zavatra lehibe sy govana rehetra ho izy hatrany nalainy ohatra tamin'izany ny fanaovana trano ka mila atao mafototra vao azo antoka ny rafitra eo ambany ka toy izany ihany koa ny tolony izay ho tohizantsika io ho izy hatrany. Aza taitra ianareo ary tsy tara isika ho izy teo am-panombohana. Androany aho milaza aminareo fa voaraiko ny hetetanareo rehetra. Ao ny milaza hoe dada aiza ihany mbola amafisoko aminareo rehetra fa ao anatin'ny famolavolana izany toy ny tolona izany isika ankehitriny izao. Ny havatra aminareo fotsiny dia aza mikoropaka, aza mora taitaitra ary aza mora ampatahorana ho ihatrany Marc RAVALOMANANA raha nitondra ny fanazavana momba ny titolona ity. Osetrin'izay
tolona izay hatrany dia tsy mbola mirava ny vonony candidat fa mametraka paikady vaovao izay hoentina hanohizana an'izany tolona izany izy ireo ankehitriny raikitra araka izany niady hevitra amin'ny fanohizana ny tolona tamin'ny alakamisy 20 janoary lasa teo araka izany ara dia mitohy ny firaisankina eo amin'ny vonony candidat amin'izao fotoana izao eo amin'ny sosialim-bahoaka indray dia nanentana sady nidina tao an-tsena ilay olom-boafidy tamin'ny alakamisy 20 janoary manoloana ireo minia tsy mijery ny fahasahiranany vahoaka raha ny tokony ho izy sady voafaritra ny lalàna nefa ho izy dia tsy mpivarotro na sofera irery no manapaka fampiakaran'ny vidin-javatra fa miaraka amin'ny mpitondra sy ny manampahefana ary ny servisy voakasika izany ho fitsinjovana ny vahoaka na mafisiny fa tsy tokony hifamono ny mpiray tanindrazana sy ny mpiaramonina fa indrindra amin'ny fotoan-tsarotra tahaka izao tsy karitra mantsy fa rehefa misy orana mijika dia miazakazaka mampiakatra vidin'entana ny mpivarotra manoloana izany rehetra izany dia manao antsoavo ny sombam-bahoaka voafidy tao an-tsiranana voalohany mba tsy hanararoatra fa samy malagasy isika ho izy hatrany marina fa samy mitady vola isika fa tsy tokony hiakatra loatra kosa ny vidin-javatra nitodika tamin'ireo tompona andraikitra izay voakasika izany ihany koa izy mba handray fepetra manoloana ireo manararoatra mikasika ny vidin'entana sady hanaramaso mba ho tombotsoan'ny rehetra satria manko amin'izao fotoana izao iaraha mahita fa tena miakatra izay tena ambony dia ambony ny vidim-bary any an-tsiranana any eo amin'ny 4,000 ariary eo ny ray kilon'izany fotsim-bary zany amin'izao fotoana izao ka mampitarenana ny voaka maro satria efa anatin'ny fahasahiranana ny voaka amin'izao fotoam-pahavaratra izao no sady eo ihany koa ny tsy fisimbola sy ny tsy fisiny fidiram-bola amarana antsika azy dia vaovao mahakasika ny ratsin-dalana izay mampitohy aniny RN32 izany hoe zotra Befandrina Nord sy Antsuihiny amin'izao fotoana izao mitarainina mafy ny mponina amin'izao fotoana izao satria hita fa tena ratsy dia ratsy tokoa ny lalana amin'iny lalam-pirenena faharoa amin'ny telopolo iny amin'izao noho ny rotsakorana dia simba tanteraka ny lalana ka misedra olana ireo mpamily sy ireo mpandeha amin'iny lalana iny amin'izao araka izany ara dia raha hiazon'iny lalam-pirenena faharoa amin'ny telopolo iny ianao izany hoe mampitohy Befandrina varatra Antsuy ary mandry tsara iny dia tokony hiomana tsara ianao satria tsy vitany ara-tsakafo sy ara-bola eny am-pelatanana ihany fa miomana ihany koa ara-tsaina noho ny izay haratsin-dalana izay tsy azo atao intsony ny mandeha tsy misy vola eo am-pelatanana indrindra fa tsy tsara fiomanana amin'iny lalana iny amin'izao fa indraindray dia izay hoeverinao vita ray andro dia any anatin'ny 3 andro na 4 andro any ianao vao tonga any amin'ny toerana izay handehananao araka izany ara dia manao antsavo amin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka izay mampiasa n'iny lalam-pirenena iny amin'izao fotoana izao mba hijery ankaiky ny toetra raha ity fa tena sahirana ny vahoaka ary tena mahatsapa mijaly izay ara tomboko lasy tomboko vavy marana koa ty vidéo antsika ity manasitsika rehetra hanao commentaire amban'ity vidéo ity mba fanamandravina ny hevitra anaovantsika vidéo manaraka eo manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasitsika tanandroatrany abonneo amin'ny chaîne antsika mba fandareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa misy tao matahotra gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa Misy tantaranas ny ratsy ataonao niany io magnaraka farafô amareno mety voasazy nianinao amaregny mety ninahy tratranao nagnano adalagna zaoke aza mamaly ny ratsy zagnahare pousse salegy kazavaliagnantose azafade ravade manano valindratsy ade tsetatseka vita fonina roe fanao micommande tsy amerigny tsonza pofose raha raiky fongaviako anao azampody aminahe adalagna vitako regny zafaniova talofa tsy ava izy samaliro tsy agnampodeke azampody aminahe adalagna vitako regny zafaniova talofa tsy ava izy samaliro tsy agnampodeke tany tsy maintsy lavo
Sisur parfait haneni azaranga minyadalato ulu komi fankatia tianulu batinye yake hanawa zamangai hinfati pudeke pupuse salegi kazavalanga tuse azafade ravade azamana nuvalindati ade zeta vita fanine rei fanami commande tiamerigny tsunza pupuse rareki fonga vyakono azapody aminahe adalagna vita koregny zafaniova alofa tiava izy samalilo tsy agnampodeke azapody aminahe adalagna vita koregny zafaniova alofa tiava izy samalilo tsy agnampodeke tsisy atakaly fanao hamamy koe aza mela raiky fazatsitama vita fanine hoe fanao micommande tsy amerigny tsunza pupuse fara raiky fonga tay